ampanajana indray topo klasy tovoka avy ny tsidiako ny toko atranonao amity ariva ity manasanao ampanajana ary araka izany anaraka hatramin'ny farany vaovaontsika taoriny fifamindram-pahefana teo amin'ny premier ministre teo aloha ny docteur Cool Roger sy ny premier ministre vaovao Ravelonarivo Jean andrasany rehetra ny fanendrena ny gouvernemanta vaovao. Ao anatin'ny 20 ora izany hoe ny alarobia izao farafatarany no ivoahan'ny anara-minisitra ao anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean raha ny vaovao avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika. Hotazonina ve ny isan'ny ministera misy amin'izao fotoana izao sa hiova endrika. Hifototra amin'ny politika sa mitraike fa amin'ny maha-teknisianina no hisafidianana mikambana amin'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean. Io ny fanontaniana mbola mipetraka hatramin'ny androany. Raha ny zavan'izy mbola ao anatin'ny fisafidianana ny olom-pirenena omena andraikitra hitarika ny ministera samihafa ny ao niveau fahefana-panatanteraka. Mandeha ihany koa ny adivarotra samihafa momba amin'ny fanendrena amin'ny minisitra. Ny farany herinandro teo ny toy androany dia mampiantso ary miain'ny olona hiverina ho minisitra ny eny Avolosy Mahazoarivo. Samy voantso avokoa na ny olona avy amin'ny fikambanana samihafa na atoko sy vondrona politika na ny teknisianina. Raha ny feo avy eny Avolosy Mahazoarivo dia mety hisy minisitra tao anatin'ny gouvernemanta Cool Roger no voatazona taorian'ny fanaovan'ny filoham-pirenena Tombanezaka ny asa vita nandritra ny 9 volana. Mandra-pitsangany gouvernemanta vaovao dia mbola manohy ny asa andavanandro eny anivon'ny ministera ministry ny gouvernemanta Cool Roger.